Ampifaliana mandrakariva no iaonantsika ao anatin'izao fandaharana izay anovosantsika hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Hanomboka izany isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompo masina tsara indrindra any an-danitro, ray mandrakizay, misaotra anao izahay noho izao tombontsoa ahafahanay mandray ny teny fampaherezana avy amin'ny teninao masina izao. Koa ny fanahy masinao ane hiasa aminay ary anendry anay tsirairay avy mba ho tanteraka aminay ny sitraponao. Tononona amin'ny ara-tsoanao Jesosy Kristy tomponay ny vavaka. Amen. Ny mampitombo indrindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana no resahantsika indray androany hitondrana fampaherezana ao atsika. Ny finoana no mandraoka ny tahotra. Ny finoana no mampiala ny fisalasalana ary ny finoana no aza mahona manondratra sy mandray ny teny fikasàn'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Koa raha malefaka ny finoana dia somary miaina ihany koa zany ny tanjaky ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Inona ary no atao mba hanatevenana ny finoana? Inona no atao mba hanana tanjaka ara-panay isika? Valiny dia tsotra, ny finoana no andeha ho raisitsika fatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ny teniny amin'izany fiavian'ny finoana izany ny apôstôly Paoly araka ny bokin'ny Romanina 10:1-7 dia hoy izy hoe ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny finoana izany dia manovo hery avy ao anatin'ireo fampianarana na toriteny na hira izay rehetra hafatra avy amin'ny filazantsara sy ny fahamarinana, dia tonga fanatevenana sy fampatanjahana ny finoantsika amin'Andriamanitra. Koa rehefa io toriteny io no araka ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa io fanambarana ny sitrapony io no marim-pototra mifanaraka amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra na ny tenin'i Kristy, dia misy fiantraikany eo amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'izany. Koa izany no azahoana mampiovipaka ny fiainantsika hatanjaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Hebreo 1:20 dia mitanisa ny zavatra vitan'ny finoana eo amin'ny fiainan'ireo olo-malaza ny finoana. Andetsika hijery ohatra vitsivitsy ny amin'izany mba hampatanjahana ihany koa ny finoantsika ao anatin'izao tontolo ny andro farany izay efa iomanantsika hifindra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny bokin'ny Hebreo 1:20 ny andininy manontolo ny toko manontolo mihitsy no miresaka izany, noho izany dia ampahany ihany no raisitsika. Raha miresaka ny Abela izy, ny andininy 4, finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara ho an'ny Kainy. Ny finoana zany dia mahatonga fanakekezana, fanaterana, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny Abela. Dia engane izao sy ianao koa amin'ny alalan'ny finoana dia mahay manatitra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tsy misy ny finoana dia tsy mahay manatitra ny tsara ho an'Andriamanitra tsika. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe tahaka neny Kaina dia finonom-pona ny anazy, zavatra vokatry ny tany nateriny tany Jehova. Fa ny olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia mahalala mametraka ny tsara, manatitra ny tsara ho an'Andriamanitra. Ka engane izao sy ianao ihany koa amin'ny alalan'ny finoana dia mahay manatitra ny tsara ho an'Andriamanitra arak'izay takiny fa tsy arak'izay tiantsika. Io zany ny olana. Nandray tsika manao zavatra tsy arak'izay takian'Andriamanitra fa mitondra izay zavatra mahafaly atsika, tsy izay mahafaly atsika fa izay takian'Andriamanitra no aoka aterina amin'ny finoana. Eo amin'ny andininy
fahadimy indray dia hoe finoana no namindrana any Enoka tsy ara-ny fahafatesana. Isika ihany koa dia tian'Andriamanitra ho afindra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa ny finoana zany dia namindra anyity lehilahy ity ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy andalo fahafatesana. Ary de maripototra io tenin'Andriamanitra io hoe finoana no namindrana any Enoka tsy ara-ny fahafatesana. Eto amin'ity fiainana ity dia am'izao vanim-potoana zao manjary misy fahafatesana tsy olona anankiray fa tonga de fianakaviana anankiray sanatria ny ray manjavona noho ny zavatra maro samihafa. Ka raha tiatsika no any amin'ny fiainana mandrakizay dia andeha hanana n'ilay finoana ara-dalàna isika izay mandresy ny fahafatesana mampiala atsika avao amin'ny aizina. Ny andininy fahaenina le toko sy ny dininy malaza manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Dia izao sy anao ihany koa mba ho taranaka izay afindra ao anatin'ny fahavelomana ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy andalo izany fahafatisana izany. Eo amin'ny andininy fahafito dia miresaka ny Noany indray izy. Finoana no nanamboarany Noa sampiara amin'njaina ny ankohonana. Ny finoana zany no mandrafitra na hoe manamboatra ny fiainana mba tsy hiara-ny loza, mba hamonjena, mba tsy ho very sika dia hanana ny fiainana mandrakizay rehefa manana ny finoana. Ny finoana zany no mahatonga ny olona anankiray anamboatra ny toeam-piainany, anamboatra ny tontolon'ny fiarahamoniny, anamboatra ny tokantranony hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Kaoka retsika mba ho be finoana tahaka an'ireto olony finoana ireto izay nanao izay mety indrindra mba hisiny ny famonjena. Dia ny andininy fahavalo, finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hianga akany amin'ny tany ho azo ny olovo. Ny finoana ihany koa dia mahatonga ny olona anankiray hianga, hiala amin'ny toerana izay mahazatra azy, hiala amin'ny fahazarana izay nankamaminy, tao amin'ny toerana izay nisy ny ray aman-dreniny. Ity Abrahama ity dia natsoin'Andriamanitra hiala. Dia tahaka izany ihany koa isika ankehitriny eo amin'izao tontolo izao dia misy toerana ankamamitsika, kanefa kosa rehefa mitafy ny finoana araka an'Andriamanitra isika dia haitsika ny miala amin'ireny fahazarana ireny, na fahazarana ara-panahy io, fiavina vonana, fahazarana ao amin'ny ara-panahy moa dehibe ny fiheverana hoe tiany marina. Misy foto-kevitra tian'Andriamanitra hiala eo amintsika nefa tsy araky ny soratra masina. Ny finoana no manaisotra ireny zavatra ireny. Misy ihany koa fahazaran-dratsy ara-nofo, mety ho fisotroana, mety ho fijangajangana, mety ho alatra, tafahala, tafahanga amin'izany toetra ratsy izany isika noho ny finoana izay atolotry ty tenin'Andriamanitra ity. Ka aoka ary isika hanaiky ny finoana marina mba azahoantsika mianga, miala eo amin'izay tontolo tsy akasitrahan'Andriamanitra atsika, mba azahoantsika miampita makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia i Abrahama moa tsy nisaraka tamin'ny Sara vadiny no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy. Engane isika ihany koa amin'ny alalan'ny finoana dia anana ity hoe fitahiana mitohy foana ity, ary ny fizahan-toetra dia misy hatrany fa ny finoana no nandraisana hery hananananaka. Ny finoana no andraisana hery ny tompony ombantsika tsiraray avy. Ka amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra dia ahita an'ireo voatonon'ireo sika any amin'ny fiainana mandrakizay: i Abela, Enoka, i Abrahama sy Sara vadiny. Andriamanitra ne hikolokolo izany teny izany mba hiasa famonjena ho antsika ihany koa
ny finoana izay omen'Andriamanitra atsika. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka anao zay Andriamanitra noho ny teny izay omenao anay, indrindra noho ny fifandraisana tsara miaraka aminao avy amin'ny finoana izay omenao anay. Aoka izany finoana izany hitaizanay ho mpandresy miaraka aminao, ka amin'ny finoana izahay dia hay anatitra izay takinao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny finoana dia ho hainay ihany koa ny hiainga eo amin'ny toerana izay tsy ankasitrahanao, fa ho amin'ny toerana izay irianao hametrahanao amin'ny fiainanay sy hitondrahanao ny fiainanay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tianay tompo malalo, raha anana fifandraisana tsara aminao izahay, ka izany finoana izany dia mahatonga ny fiainanay tsy ho andairan'ny fahafatesana, fa anana fiainana mandrakizay miaraka aminao. Ny vavaka Jesosy io dia tononona noho ny anaratsoanao rery ihany. Amen.